Resaka aditany no anoizantsika ny vaovao amin'ity alina ity. Aditany izay mitranga ao amin'ny distrika n'Amboadratrimo no arahantsika ao anatin'ity fanadihadiana ity no ity resaka fakana antany antery ity dia mitaraina ireo mponina ao amin'ny fokontany n'Amboasary no ny fakana ny tanin'izy ireo. Fanadihadiana Vola Ravoavy sy Christian Rakotondramanga. Mampiakapeo ireo mponina ao anatin'ny fokontany Amboasary, komina ambanivohitra Iarnarivo, distrika n'Amboadratrimo noho ny fakana ny tanin'izy ireo ao amin'ny faritra antsoina hoe Antanety Ambohiboly. Raha ny fanazavana dia fianakaviana 3 no terena hiala amin'ny tany noho ny voalaza fisina tetikasa fanitarana ny canal C3. Dia rehefa tonga teny moa zany tetikasa vory moa zay efa misy lavaka moa zany teo dia io zany menobe ny tanàna sy ny parki hoe parkina fotsiny sy lavaka io nefa dia nitatra be tena nitatra be tena lasa ara 1 hectare 40 ara le toerana le lavaka be zany lasa foatoraly izy dia lasa 4 hectare 20 zao mihoatra an'izay raha manomboka ny tetikasa dia mety zay mino fa tena hitana lavaka mihoatra dia tena malahelo zay tompo tsy mety aminay satria tena reo voloreo zany zay ohatra ny hoe averiny zareo ohatra hoe ambanivohitra nga dia anaovan'zareo tsindriazo lena zay amin'ny commune sy ny anao ka le tany io dia tsy fantatra mihitsy ny izay anaovan'ny azy satria araky ny taty amin'ny ministère zany zay taty amin'ny MASTP tatanosy dia hoe ilaina ny tany le ranontany aminay misy qualité tsara atao iny le ranontany tsy haiko mety ho an'nytofana ny ambotry manjaka io ngamba zay ny fahafantaranay zay fa dia mampamalaelo zay tompo fa ny taninay dia tsy omenay mihitsy zan'izy tena mangataka mihitsy nay mba foanana zany le tetikasa satria tena tsy mety aminay mihitsy io tsy mety aminay mihitsy satria taninay tanindrazanay io zay tsy mahita zavatra hoe azo atao tsy amin'ny fambolena io ary misasany aminay zay tena tsy misy mihitsy hoe manantany afa-tsy io tany io nanany nefa dia alainy ohatra ny alaina koloka zany hoe zay tompoka ohatra ny hoe tereny hivarotra n'le taninay zany zay tompoka tsy mety zany zay tsy hivarotra ny tanindrazanay mihitsy. Raha nitatitra ireo mponina dia nanomboka ny volana Desambra 20 sy 20 no tereny izy ireo hiala amin'ny tany izay ambolena sy ipetrahan'izy ireo ary miantso izy ireo ny tokony hijeren'ny tompon'andraikitra mikasika ity raharaha ity.